Ny amin'iny fa isaky ny fetin'ny farany taona kosa indray dia tsy vitsy ireo miditra hopitaly noho ny adiady madinika. Eo ihany koa ny lozam-pifamoivoizana na ny fisotroana zava-pisotro misy alcool tafahotritra loatra na ny maro hafa ihany koa. Ny tsikatra nefa tamin'ity indray mitoraka ity dia nitombo isa ireo olona efa maty naterina teny anivon'ny hopitaly. Tamin'ity indray mitoraka ity araka izany dia ireny antsoina hoe cadavre en dépôt ireny no maro anisa tao anatin'izany. Nahatratra 720 ireo izay tonga nizaha fahasalamana tao amin'ny AJR Ampefilo ny farany herinandro lasa teo ka maro amin'izy ireo no voatery nahiditra hopitaly. Ny ankamaroan'ireo izay tonga dia naratra noho ny ady avokoa raha ny fanazavana voaray izay miisa 430 ny alahady sy ny alatsinainy farany taona. Ny aliny farany taona no tena betsaka ireo olona naratra noho ny adiady satria dia nahatratra 470 ny isan'izy ireo. Lehilahy iray no fantatra fa maty voatsatroky ny tavoahangy teo amin'ny tendany teny Ambomahitsy. Olona miisa 430 kosa no niditra tao amin'ny sampandraraha misahana ny fahabozinana sy ny famelomanana ny faha 30 sy faha 130 ny volana Desambra teo raha ny atotanisa omaly. Voalaza fa niabetsaka ireo razana efa maty misy manatitra eto amin'ny hopitaly na ny CED. Raha ny fandehan'ny farany taona zany raha ny anan'ny bilan hita nataony nandalova medecin rehetrarehetra ny zavatra mihitsy ny miditra mazava ho azy rehefa andro fety ohatr'izao vitsy ny miditra ny marary ny atao aminay moa famelomanainy dia urgence médicale ny atao famelomanaina vitsy ny miditra raha tsy hoe efa marary efa tena atahorana mihitsy. Ny ao amin'ny urgence médicale ny tena matetika miditra dia vokatry ny fisotroana toka be loatra dia ny fihinanana sakafo tsy zaka na sarotra levonina na misy loto sy dia tena maro loatra aloha tsy zay raha zay ny bilan. Ankoatran'izay ny aretina maro samihafa ny fihetsem-po aretin'ny vokatry ny fihetsem-po. Ohatr'izay zany raha hoe amin'ny ankapobeny ny andro fety. Raha mihoatra tamin'ny herintaona aloha satria ny tena tratran'ny garde tamin'ny herintaona tsy dia tena be loatra fa ny zavatra tsikaritra fotsiny be da be nefa ataona hoe cadavre en dépôt zany efa maty miala any ny tonga atao aminay. Zay ny zavatra tsikaritra koa. Omaly zao 31 anankitelo taloha omaly nisy 2. Androany efa nisy 1 androany maraina. Azo ambara olona mindamina kosa ny fiatrihan'ny mpamonjy voina ny fetin'ny farany taona sy ny taom-baovao tamin'ity indray mitoraka ity raha mitaha amin'ny isa-taona. Hatramin'ny sabotsy 7 Desambra 2024 ka hatramin'ny omaly voalohany taona 13 tolakandro dia olona 5 no narary an-dalana no raisin'ny mpamonjy voina. 3 kosa no isan'ny trangana trano tao anatin'io fotoana io ka ny 2 dia nitrangana nandritry ny 30 Desambra 2024 avokoa. Ny iray kosa na maizana birao mpanjakana iray teny Ambohidratrimo.